Ao anatin'ny tontolo finoana izay ihany no ankoatra ny asa fitoriana filazantsara dia mandray an-tanana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina ihany koa ny Toby TFGI ao Katondra Mahamanina kaomina ambanivohitra Bekapay distrika Mitsinjo amin'ny mahalavitra andrina azy dia tsy ampy moa ny enti-mana ny Toby anaovana asa soa araka ity fanadadiana irana amin'ny ravaka andriamanala setsiry rakotoason ity. Mandray an-tanana ireo olona sembana ara-tsaina ny Toby fanasoavana gadarena iraka na ny TFGI any Katondra Mahamanina kaomina ambanivohitra Bekapay distrika Mitsinjo faritra Boeny. Fivavahana ho an'ireo olona mana fahasembanana ara-tsaina tanterahany Toby amin'izany miara-miasa mpitsabo ihany koa ny Toby eo amin'ny fanaramaso ireo mararaisina an-tanana eto. Toerana lavitra andrina no misy ity Toby ity izay noho ny tsy fahampiany ny enti-manana dia voafetra ihany ny asa fanampiana ara-materialy atao amin'ireo mararaisina eto. Izany indrindra no anaovany ity Toby ity antso amin'ny anampiana malala-tanana azy. Isany andraikitra sahan'ny Toby ihany koa moa ny fitoriana filazantsara sy ny fampianarana ny olona hianatra mamaky teny sy hanoratra. Lavitra roa tiako ampita amintsika voalohany dia mila toerana ahafahana mandray an'ireo namantsika amin'ny renireny eran'ny Madagasikara ireo mba tsy renireny intsony izy ireo fa mba hipetsaka amin'ny toerana anankiray dia mba misakafo tahaka izy, mba miakanjo tahaka azy tahaka anao izy aloha mandra-patafarina ny saina. Zany hoe tanjona dia mba tsy izakaly renireny intsony eto Madagasikara fa mba hipetsaka amin'ny toerana anankiray zareo ireo. Faharoa dia nakabeazan'le olona any amin'ny toerana misy antsika io zany le any amin'ny Toby gadarena Katondra Mahamanina dia betsaka ny olona tsy mianatra any, betsaka ny tsy mahalala an'i Jesosy. Dia lavitra ihany koa le toerana tsisy courant le izy tsisy herinaratra zany dia te mba hiara entina amintsika hoe mila fitaovana le izy plaque solaire groupe dia télé dia lecteur dia baffle dia ampli dia hitanareo tsara fa mandeha tongotra le izy dia mba mila karazana fitaovana moto ihany koa raha misy apprécian'ny fony zany. Ho an'ireo izay maniry ny hanome tanana ny Toby TFGI dia azo atao ny manome fanampiana amin'ny alalan'ny Orange Money, Airtel Money na ny M-Vol amin'ny reto numéro manaraka ireto dia ny 032 62 553 80 na ny 033 18 110 na ny 034 90 463 20. Marina fa sarodalana tokoa ny makany amin'ity toerana ity satria raha miainga eo mahajanga makany Katsepy dia mandeha sambo ary maharitra dia 20 minitra ny fotoana lany amin'izay. Aorian'izay nefa dia misy indray ny lalantany mirefy 20 kilometatra miainga eo Katsepy makany Mitsinjo ary avy eo Mitsinjo makany amin'ity toerana ity no misy ny Toby dia misy dia tongotra maharitra 12 indray.